Anisan'ny fandaharana samy matotra ataon'ny poeta webs ny fampahafantarana sy ny fampivelaran'ny poeta. Ny poeta webs dia ivondronan'ireo poeta ao anaty tranokala. 12 taona nisina ny poeta webs ankehitriny. Ny tanjon'ity fikambanana ity zany izay ho fivondronana poeta ireo dia ny anasongadina ny soratra malagasy, indrindra ny tononkalo. Tsy hoe tononkalo aparitakeny fotsiny ampahafantarina olona fa tena ny fandalinana na fanadihadiana bebe kokoa ny tontolon'ny tononkalo sy ny poeta malagasy. Arak'izany tao anatin'izay 12 taona nijoroany izay ny poeta webs dia niezaka foana ny roso tao anatin'ny fandalinana. Ankoatra ny maha-poeta azy dia manana ny mampiavaka azy izy ireo. Misy havanana eo amin'ny teny malagasy fotsiny, misy havanana eo amin'ny famolavolana tetika asa, misy mpampianatra mpikaroka amin'ny anjerimanontolo. Ireo zany mandrafitra ny poeta webs manao an'izay fandalinana izay. Tononkalo no resaka eto, fandalinana tononkalo maromaro kokoa. Misy olona mpahay teny malagasy mihitsy mitsara ny spell mialohan'ny voahan'ny fandalinana. Fandalinana ho eo satria tsy hoe manoratra fotsiny ireo mpikamban'ireo fa manao fandalinana. Ohatra hoe misy tononkalo anankiray mivoaka, ohatra hoe ny fokona nidina, ohatra Andrabearivelo, dia alalinina iny tononkalo iny. Tsy aparitaka fotsiny iny fa alalinina mihitsy amin'izay hoe endrika fandalinana izay. Ankoatr'izay dia ireo poeta ireo ihany koa zany alohan'ny hamoahana azy ao anatina tranokala na hamoahana azy anaty boky dia tsy maintsy mbola dinihana ihany koa ny tsipelina isan-karazany satria hivoaka eo mason'olona iny fandalinana iny dia tsy maintsy misy fijerenan'ny tsipelina sy ny fomba filazan-javatra samihafa ao anatin'izay fandalinana izay. Raha teo amin'ny tontolo virtualy ny poeta webs hatramin'izay dia miroso bebe kokoa amin'ny famporosiana ny mpiarabelona eto Madagasikara eny manerana izao tontolo izao amin'ny famakiana boky isan-kehitriny. 10 taona voalohany dia tena hoe nijanona virtualy ny poeta webs. Teo amin'ny 10 taonany mihitsy dia nieritreritra hoe tsy mety raha atao maniditsidina fotsiny ireny voasoratra ireny satria asa saina lalina izy ireny. Raha mijery tantaram-piainana poeta anankiray mantsy dia manodidina ny eo amin'ny 2 volana na 3 volana eo izay vao vita ny fandalinana tantaram-piainana poeta anankiray. Hatramin'izao zany izao 270 ny tantaram-piainana poeta hita ao anatin'io tranokala io. Atao inona fotsiny anaty tranokala ary ilay izy. Ho an'izay mpikirakira ny internet zany afaka mijery an'izay. Fa ho an'ny olona izay tia mamaky boky kosa dia mba nieritreretina hoe ho an'ny olona tia mamaky boky inona no azo atao ho an'ireny olona mamaky boky ireny. Dia izay no nieritreretina tao anatin'ilay 10 taona ny poeta webs tamin'ny taona 2012 dia namoaka ny soram-piainana voalohany. Inona moa ilay soram-piainana? Ny soram-piainana izany tahaka ny hoe soram-piankonana, izany hoe ny fiainanao dia soratana tahaka ny hoe sorakaliana, kaliana iny soratra iny. Fa ilay soram-piainana dia ny fiainan'ny olona anankiray no soratana. Dia io zany manomboka eo am-pahaterahany ka hatrany am-pahafatesany ireo dingana rehetrarehetra ny lalovany na ny fiainana na ny fivelomany na ny miafiny, ireo lalam-piainany rehetra dia asongadina ao anatin'io soram-piainana io. Tamin'ny taona 1994 dia nivoaka ny andiany voalohany. 10 ny poeta tao anatiny, anisan'ireny Anja Zaida izay tsy fantatry ny olona akory. Kanefa izany dia anisan'ny tena poeta niara-dalana tamin'ny Zizi Rabearivelo. Tsy fantatry ny taranaka aty aoriana akory. Anisan'izany Suzy Andry. Suzy Andry izany anisan'ny poeta vehivavy manana ny maha izy azy mihitsy ary anisan'ny nanorina ny fikambanana literatiora nalaza be teto amin'ity Madagasikara ity nefa nafeniny izany. Tsy nampahafantarina dia ny poeta webs ny mampafantatra miaraka amin'ny porofony izany ao anatin'ny boky. Izay ny andiany voalohany. Ny fikarohana ny tantaram-piainan'ny poeta iray dia ahitana sokajin'olona ao anatin'ny fikambanana mandalina azy izay voasoratra ao anaty boky. Fa rehefa arafitra ho boky kosa izany dia eo toetra ratsy sy tsika milamina rokoto mavo manatanteraka izany. Sarotra dia sarotra ny mamoaka boky fandalinana tahaka izao. Inona ny antony mahasarotra azy? Mahasarotra azy voalohany aloha
dia le izy hoe fanangonana aloha fanangonana amin'ny alalan'ny tahirikevitra aloha efa asa anankiray ngezabe zay fanangonana amin'ny alalan'ny fionana mivantana amin'ny taranaky ny poeta ihany koa izay mitaky fotoana tsy karamany zany fa finiavana no ilaina fandanianao fotoana ihany koa zay dia efa zava-dehibe fandaniana fotoana tsy hoe mankivy akory fa fandaniana fotoana ho voninahitry ny literatiora malagasy reo zany tena anisan'ny asa goavana ary eo amin'le hoe fanangonana tahirikevitra miainga avy amin'ny fionana amin'ny taranaky ny poeta dia tena raharaha satria misy ny fitadiavana amin'ny alalan'ny Facebook fotsiny hoy isika amin'ny tambajotra serasera amin'ireny fotsiny hijerenan'ilay taranaka poeta aloha rehefa tsy hita amin'ireny ray dia miresaka amin'olona samihafa rehefa tsy hita ndray dia tadiavina mihitsy n'izay toerana na misy na birao na ny trano misy an'ilay poeta rehefa vita izay dia mangataka fionana amin'ilay taranaka poeta eo koa mbola tantara hafa indray satria indraindray ilay taranaka poeta resy lahatra indraindray izy tsy resy lahatra dia iny zany mbola mila faharesen-dahatra ho amin'ilay taranaka ny ahafahana manatanteraka an'izay dia ny fivondronan'ireo fanangonana samihafa ireo zany no mitambatra ho fandalinana anankiray mivoaka ao anatina tranokala aloha zay vao mivoaka anatina boky rehefa mivoaka ao anatina boky indray ilay izy mbola tantara ihany koa ny asa ao anatin'izay satria ireo poeta anankifolo ao anaty boky anankiray ireo zao dia samy manana ny toetrany mety hoe samy mpitarika daholo izy fa ny sasany hoe mitandrina ny sasany hoe manabe ny sasany hoe mitondra samihafa daholo zany misy mahasamihafa azy zay na dia samy mitarika aza ny toetra hitovizany dia ny asa saina ao anatin'izany koa dia mbola mitaky fotoana dia mitaky eritreritra lalina zany le hoe saina mihevitra no ilazana azy Vinavinan'ny poeta Webs ny amoaka boky isan-taona nanomboka tamin'ny taona 2014 noho ny fiboana nefa dia tsy tanteraka izany ka amin'ity taona 2014 ity dia boky roa be izao no indray avoaka dia ny soram-piainana andiany faharoa sy fahatelo tahaka ny teo aloha ihany dia folo isaky ny boky poeta folo zany ny andiany faharoa dia poeta folo ny andiany fahatelo ny mampiavaka azy ireo dia voalohany indrindra raha ny endrika ivelany dia ny takila ny andiany voalohany zao raha mijery isika tamin'ny taona 2014 dia somary manifinify kokoa manodidina ny 100 takila eo ty izay ny andiany voalohany somary nisy ny aingam-panahy teo amin'ny mpanoratra samihafa tao poeta Webs zany dia nivoaka indray ilay andiany faharoa somary matevitevina kokoa noho ny andiany voalohany ty ary mbola be indray ny aingam-panahy tao anatin'ny andiany fahatelo dia nivoaka indray ny andiany fahatelo manodidina ny 590 takila ny andiany fahatelo izany hoe melalindalina kokoa zany ny fandalinana ny fiainan'ireo poeta samihafa ao anatin'ireto boky soram-piainana faharoa sy fahatelo ireto fa ny tena mampiavaka azy dia izao mety hoe efa nodimandry daholo mantsy ireto poeta samihafa ireto efa nodimandry daholo ary izay ny mahasoram-piainana azy hoe poeta efa nodimandry ihany no azo anaovana soram-piainana satria iny no azo kirakiraina sy azo ampahafantarina ny olona dia ny tena mampiavaka nyreto zao ny tena mampiavaka ny soram-piainana andiany faharoa zany dia ireo poeta ireo efa fantapatatry olona daholo ny ankabeazany tahaka ny Iaingo zany zao mpanoratra tena maty tanora zany i Jean-Pierre Haga koa maty tanora ihany koa zany ry Gigi Rabearvely Samuel Ratany dia tena samy maty tanora avokoa dia somary ny fanandrify ihany angamba ny fampiarahana nyreto poeta atao amin'ny andiany faharoa reto fa ny tena mampiavaka ny tantaram-piainana poeta ao amin'ny soram-piainana andiany fahatelo dia ny anjara toeran'ireo poeta ireo ny akamaroan'izy ireo zany dia mpitondra fivavahana avokoa Akandrabary Mpitandrina Rajaonary Rakotomavy Gilbert Joseph Andrenaivoravelona Joseph Andrenaivoravelona mpitarika daholo izany olona rehetra izany ary mendrika ao alaina tahaka ny fiainany dia izay
no nanasongadinana azy tao anatin'ity andiany fahatelo ity. Ny fandrombahany mpanjifa ny boky soram-pianina voalohany tamin'ny tsenabe amin'ny boky farany teo no izy tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianarana. Ilain'ny mpikaroka teo amin'ny fandalinana izay ataony ary tsy anavahana sokajin'olona. Sokajin'olona mpandraraha mihitsy. Mpandraraha dia niteny mihitsy nividy an'ilay boky dia na tonga azy hividy an'ilay boky izany dia niteny izy hoe misy zavatra tiako ho raisina ampitaiko amin'ny taranako. Mpandraraha zay. Fa atao amin'ny tsenany boky koa no nahitana fa mopera zao nisy mopera vahiny izy io. Mopera vahiny nianatra teny malagasy 3 taona, mahafehy tsara ny teny malagasy dia liana amin'ilay izy satria te handalina n'ilay teny malagasy izy fa te hahafantatra ihany koa ireo poeta. Izany hoe izany zao efa misy sokajin'olona samihafa liana ankoatran'ireo hoe olona efa ao anatin'ilay tontolo. Hivoaka amin'ny alarobia 15 volana desambra ho avy izao ny soram-piainana andiany faharoa sy fahatelo. Fa misy ihany koa ny vaovao tsara ho fantatra izay manodidina ny boky hatrany. Malagasy dia efa mivelatra. Raha tsy ilaza fotsiny hoe satria mpikambana tao anatin'ny poeta websa ihany no anisan'ny tsara n'izay fifaninanana izay. Misy ilay fifaninanana hoe Indian Oceania isa-taona. Dia nisy mpanoratra malagasy izay tafiditra ao anatin'ny boky andiany faharoa amin'ny soram-piainana, Jean-Pierre Aga Andriamampandry, mpanoratra malagasy izay nahazo ny loka voalohany tamin'ny fifaninanana manoratra Indian Oceania. Mpikambana tao amin'ny poeta websa no anisan'ny tsara n'izay fifaninanana izay. Izay zao anankiray. Fa misy ihany koa fivelarana amin'ny sehatra hafa izay tontolo tsy fantatra ao akory. Satria ohatra anankiray ity hoe misy mpanoratra malagasy, mpanoratra mpikambana ao amin'ny poeta websa, nanorina ny poeta websa, Toetra Raja, dia hitany anatina boky vahiny, boky frantsay zany mitondra lohateny hoe Magie d'aimer zay ilay boky hita ao anatin'izay boky izay niasa soratra Toetra Raja, mpanoratra malagasy amin'ny teny malagasy ilay tononkalo dia asongadina ao anatin'ilay boky Magie d'aimer. Ny mampiavaka an'izay dia izao hoe misy fandalinana asa soratra be dia be ao anatin'io Magie d'aimer io. Ry Baudelaire, ry Verlaine, Jacques Prévert, mpanoratra efa tena manana ny maha izy azy zany. Dia mitaha amin'ireny nefany i Toetra Raja izay mpanoratra malagasy manasongadina ny asa soratra malagasy ao anatin'io boky io. Ary tsy vitan'izay fa io boky io dia tsy boky hoe ianaran'olona mpikaroka momba ny literatiora, fa mbola olona hianatra ao anatin'ny sekoly momba ny varotra sy ny fitantanana no hianatra an'izany. Tsy mijanona eto an-toerana ny asa soratra malagasy fa ny ampita rano mivelatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ho antsika rehetra mpiarabelona indrindra moa no iantefany izao afatra fohy izao. Ny boky dia tsy inona akory fa singa anankiray io. Singa anankiray antsoina hoe loharano-kevitra. Loharano-kevitra io zany na izy mampita fahalalana, na izy mampita ihany koa ny fahendrena sy ny sotoavina tokony ampitaina amin'ny taranaka faramandimby. Arak'izany dia manentana antsika rehetra, isika izay mahay mamaky teny, isika na tsy mahay mamaky teny ihany koa aza fa afaka miaina ka misy olona afaka mamaky an'izany boky izany dia manentana antsika hamaky ny boky, indrindra ny boky voasoratra amin'ny teny malagasy, satria io no mikolokolo ny fitiavan-tanorazana ao anatintsika, io no mikolokolo ny fitiavantsika ny tenin-drazantsika ihany koa. Ny boky mantsy no anisan'ny aretin-tsaina mivela ho an'ny taranaka izay tsy tokony ho adinointsika rehetra. Dia noho izany manentana antsika rehetra mamaky boky n'aiza n'aiza misy anao, na inona sokajy taonanao, na inona fari-pahaizanao, na inona fari-panananao ihany koa dia mamaky boky.